Miarabantsika rehetra indray ry namana malala raha lasainabavy manaraka izao fandarana tiantsika izao fandarana tsy fointsika ary tazana tokoa fa liana dia liana ianareo liana isika rehetra manaraka ny tenin'Andriamanitra mankasitraka anareo amin'izany fahalianana izany ary dia tena misy mihitsy aza no mandefa hafatra manokana mankasitraka sy mampahery amin'izao hafatra fianarana ny tenin'Andriamanitra ataontsika mankasitraka anareo inona ny antony izany tena tafapakany amintsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra ary liana ny amin'ny famonjena isika. Andendra isika hanohy ny fiarahana mianatra sy fampaherezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay mahakasika lohahevitra goavana ihany koa dia izao tonga mpianatra mahatoky an'i Jesosy Kristy. Lohahevitra antsika tamin'ny teo aloha dia ny amin'ny hoe manara-dian'i Kristy, manaiky sy mino an'i Jesosy Kristy, manaiky azy eo anatrehan'ny olona rehetra ary ekeny Jesosy eo anatrehan'ny ray any an-danitra. Fa mora dia mora io manaiky an'i Kristy io, mora dia mora ny mandray fanapa-kevitra ino azy, fa ny zavatra sarotra kosa dia izao ny hijanonao mahatoky hatramin'ny farany, hijanonao mahatoky hatramin'ny farany. Ny lohahevitrintsika androany izany dia io ny hoe mahatoky, manaiky sy mino an'i Jesosy Kristy dia izao mijanona ho mahatoky hatramin'ny farany. Itsika mantsy mahita ny amin'ny hoe be dia be ny olona efa niaraka tamintsika, miara-mivavaka amintsika, tonga kristianina mafana fo niaraka tamintsika, kanefa dia izao teo rindrina kely teo rehefa nandeha ny fotoana, nandeha ny toe-javatra maro isan-karazany, ny fifaliana, nentin'ny fahoriana, ny fisedrana, ny fanenjehana ihany koa dia izao niova filamatra ireny olona ireny. Nanaiky ny fahamarinana mino, kanefa taty aoriana dia izao niova filamatra ary nandray koa mety tazana ao anatin'ny fiarahamonina misy antsika, fiarahamonina ara-pivavahana izany toe-javatra izany, ao anaty ray fiangonana miara-mivavaka koa, fa izao samy manana ny fomba fiainana. Mety misy matanjam-pinoana, misy malemy finoana, misy tena mivavaka, mety misy endrika ivelany ny vavahana. Ny zava-dehibe dia izao ahoana no ananantsika ahatonga antsika ho mpianatra mahatoky hatramin'ny farany, mahatoky an'i Kristy hatramin'ny farany. Na inona zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika, inona zavatra miseho dia mahatoky an'i Jesosy Kristy. Andeha isika hiaraka hivavaka alohan'ny henoana an'izany afatra sarobidy izay ampitain'ny soratra masina, ampitain'Andriamanitra amintsika izany. Hiaraka hivavaka isika. Tompo tsara indrindra ny an-danitro, faly izahay vonina hiay no hiteninao, vonina handray am-pony afatra ampitainao amin'ny alalan'ny soratra masina. Mangataka anao izay Tompo mba haniraka ny fanao aty am-ponay ka ho raisina ampitiavana ny teninao, hiainana ny teninao ary ho tonga zanaka mahatoky ianao hatramin'ny farany izay. Mitenena ary fa vonina handray am-po izany afatra amin'ny teninao izany izay. Tononona ny vavaka noho ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Ahoana ny ahatonga antsika, ahatonga azy, ahatonga anao ho mpianatra mahatoky, ho kristianina mahatoky hatramin'ny farany, tsy ho tratran'ny fihetseham-po na ny fientanentanam-po am-boalohany ka nafanafota am-boalohany, nandray ny Kristy, tonga nandray ny afatra, nandray ny fahamarinana, nandroso tamin'ireo dingana maro isan-karazany, fa teny antsefatsefany teny dia nandao an'i Kristy. Ary ndraindray aza ny mampalahelo lasa tena fahavalo ny fahamarinana mihitsy noho ny toe-javatra maro isan-karazany izay mitranga eo amin'ny fiainantsika, lasa fahavalo ny fahamarinana mihitsy. Ahoana ny ambaran'ny soratra masina? Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko 12. Hebreo 12 andininy 2. Hebreo toko 12 andininy 2. Ny lohatenin'ny boky Hebreo toko 12 lohateny dia manao hoe fananarana hampahatanjaka ny sain'ny malemy finoana sy hampaharitra azy. Fananarana hampahatanjaka ny sain'ny malemy finoana sy hampaharitra
izany hoe tsy matanjaka fotsiny ny finoana fa maharitra hatramin'ny farany. Mety misy zany hoe matanjam-pinoana fa tsy manam-paharetana. Fa ny teny misokatra masina tao zany dia izao: rehefa natonga mpianatra Kristy, nanaiky an' Jesosy, nanaiky ny fahamarinana, dia lasa matanjaka. Ny hoe matanjaka amin'ny finoana dia izao: mivelona araky ny fahamarinana sy ilay fampianarana nampianaran'i Kristy, mivelona arak'izay nambarana, arak'izay nosoratana. Izay no atao hoe matanjaka, tsy mitambotsitra mihitsy zany, ary mampaharitra, maharitra. Na hoela na haingana, na mafy na mora, dia tsy miala amin'iny fampianarana iny, tsy miala amin'iny taridalana izay nampianarin'ny soratra masina iny. Ka ao amin'ny Hebreo 4:10 dia misy torohevitra ampitain'ny soratra masina ao amin'ny andininy 2 jerentsika. Hebreo 4:10 andininy 2. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: mijery an Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy, izay naharitra ny azo fijaliana, fa tsy tandroenatra mba ahazony ny fifaliana napetraka teo anoloany, ka dia efa mipetraka eo ankavanany seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Mijery an Jesosy Kristy tompony finoantsika sy mpanefa azy, mibanjina an Jesosy. Samy hafa ny hoe mijery sy mahita. Ny hoe mijery dia izao: mifantoka tanteraka, ny maha izy anao, ny eritreritra, tsy manana zavatra hafa ho eritreretana afa-tsy ilay zavatra tokana dia ilay zavatra jerena iny. Ka rehefa mijery zany dia izao: Jesosy Kristy, ny mahasika antsika iray manontolo zany dia mifantoka amin'ny Jesosy. Izy ilay namonjy antsika, izy ilay tompon'ny fahamarinana, izy ilay niantso antsika, izy ilay mpampianatra, izy ilay arahantsika. Ny fanampina anarany no lasa antsika hoe kristianina, dia mifantoka aminy, tsy mifantoka amin'ny zavatra hafa na amin'ny fomba amam-panao hafa, fa mifantoka amin'ny Jesosy Kristy. Mijery an Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy. Ampiasaina zany ny maso mba hijery an Jesosy, mibanjina an Jesosy Kristy. Io zany no atao mba ampaharitra antsika, ampahateza antsika ho mandrakizay amin'izao fahamarinana, amin'ny atao hoe maha-kristianina izay lalovantsika miaraka amin'ny Jesosy izao. Ny atao hoe mpianatra tokoa dia izao manko no atao hoe mpianatra. Ao amin'ny Jaona 5:1-3. Andeha jerentsika ny filazantsara ny soratan'ny Jaona, apôstôly Jaona 5:1-3. Misy zavatra mitranga eo amin'ity fiainana maha-mpianatra, maha-kristianina ity. Zao ny ambaran'ny soratra masina amin'ny andininy 2:3. Dia hoy Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy: raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Ry namana malala, zavatra hafa matetika no mitranga rehefa ela nanarahana ny fampianarana iray isika. Noho ny toe zavatra miovaova eto an-tany, araka ny nambarako teo aloha, no ireo azo lazaina fa fampianarana be dia be misafotofoto manerana n'izao tontolo izao, dia indraindray niova amin'ilay nampianarana ilay mpampianatra tena izy isika. Soratra masina tokoa efa manambara raha teo fa misy ambodima asika, andripaka ny ondry ka ampiditra zavatra vaovao ao anatin'ny fampianarana tenin'Andriamanitra. Dia manambara Kristy manao hoe: raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Maharitra amin'ny teny dia ho mpianatra. Izany hoe ny fanarahana ny Kristy zany dia mila faharetana izy io, mila faharetana. Ny faharetana tsy azo tsy amin'ny zavatra sarotra, tsy amina fotoana ela. Mila fotoana ela sy fitsapana ny atao hoe faharetana. Ny faharetana zany dia tsy azo tsy amin'ny zavatra sarotra, zavatra sedraina eo amin'ilay foto-kevitra tazomina. Tsy zavatra mahafinaritra no azo amin'ny faharetana. Andray ohatra angasika zany hoe nahazo zavatra tsara ianao dia miteny zany ianao hoe manana faharetana amin'ity zavatra tsara azoko ity.
ohatra nga hoe amin'ny sakafo mofomamy, mihinana mofomamy tsika de mihinana mofomamy foana, anisan'ny mahafaly ny mihinana mofomamy, mihinana gâteau zany zany resana de ho isika nga hoe tena manam-paharetana mihitsy mihinana an'ity gâteau ty. Tsy faharetana zany fa fifaliana, fa ny faharetana de vokatry ny zavatra sarotra izay lalovanao tam'le foto-kevitra zay nijoroanao ary mila fotoana ela, zany no atao hoe faharetana. Ka io no ambaran'i Kristy amin'ny mpianana, amin'ny jiosy. Raha maharitra amin'ny tenyko ianareo de ho mpianatra tokoa. Fa inona moa le tenin'i Kristy? Inona ny tenin'i Kristy? Mazana ny tenin'i Kristy de zao. Nanongotra fomba mampanao be de be tamin'ny fomba fiainana jiosy. Satria ny fanarahana an' Jesosy Kristy dia mitaky toe-javatra be dia be. Mitaky faharetana ny fanarahana an' Jesosy Kristy. Raha mijery fotsiny tsika ao amin'ny Matthieu 10:4-7. Andao nge jerentsika voasoratra ao amin'ny Matthieu 10:4-7 ka hatramin'ny 7:7. Misy toe-javatra sarotra koa eo amin'ny fanarahana an' Jesosy Kristy, izay Jesosy mihitsy nefa nanambara, efa niteny an'izy io. Andeha jerentsika ao Matthieu 10 ka manomboka amin'ny 7:7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho, tsy tonga hitondra fiadanana fa sabatra, fa tonga aho ampifandrafy ny olona amin'ny irainy, ary ny zanany vavy, zanaka vavy amin'ny reniny, ary ny vinanto amin'ny rafozam-bavy, ary ny ankonan'ny olona ihany no fahavalony. Ary zay ty iraina reny mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy, ary na iza tia ny zanany lahy na ny zanany vavy mihoatra noho ny fitiavany ahy dia tsy mendrika ho ahy. Ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ho ahy. Izay mamonjy ny ainy no amery azy, ary izay mamery ny ainy no ny amiko no hahazo azy. Hitantsika amin'izany fa tsy moramora ny ho tonga kristianina, tsy moramora ny ho tonga mpanara-dian'i Jesosy Kristy, tsy moramora ny aina amin'ny fiainana kristianina. Inona moa no mahatonga an'i Jesosy Kristy teny an'izany? Efa fantatr' Jesosy anefa hiafara amin'ny hazo fijaliana ny fiainany. Ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zany dia tsy hoe zavatra tampoka taminy, tsy surprise ho azy hoe niova tampoka le didim-pitsarana tsy araka ny nanam-poizana azy teo anatreny Pilato. Tsy hoe zavatra tsy fantatr' Jesosy hatrany am-pendohana ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana, fa zavatra efa fantany hatramin'ny namoronana izao tontolo izao. Ary hazo fijaliana mavesatra no nentin'i Kristy mba ho famonjena an'izao tontolo izao. Noho izany efa fantatra ihany koa fa ireo mpanara-dian'i Jesosy Kristy noho ny fisian'ny fahotana, noho ny fisian'ny fiainana tsy araka an'Andriamanitra dia tsy maintsy hitondra izany hazo fijaliana mavesatra ny fahoriana izany. Ka io fahoriana io lay mila faharetana, mitondra fahoriana noho ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra ny kristianina, ary dia mila faharetana izy io satria raha mbola misy ny devoly dia misy ihany koa ny fanenjena ireo izay manara-dian'i Jesosy Kristy. Raha mbola misy ny fanahy ratsy Satana dia mbola misy ihany koa ny fanenjena ho an'ireo kristianina manara-dian'i Jesosy Kristy. Noho izany efa napetraka Jesosy ao anatin'ny sokatra masina ny amin'ny hoe mila faharetana isika, mila maharitra amin'ny tenin'i Jesosy Kristy isika, mitondra hazo fijaliana, misaraka amin'ireo ray aman-dreny, amin'ireo fianakaviana akaiky, amin'ny olon-tiana noho ny fahamarinana avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha maharitra amin'ny teniko ianareo Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona 5:7-8 dia ho mpianatra tokoa, ho mpianatra tokoa. Misy zany ny hoe mpianatra ary misy ny atao tena mpianatra tokoa. Inona no miseho rehefa tonga mpianatra tokoa isika, rehefa tena mpianatra Kristy tokoa isika? Inona ny zavatra mitranga? Ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny Matthieu 5:12
andeha jerentsika Matthieu 4:12, andininy 4:20, Matthieu 4:20, andininy 4:20. zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany, aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Aoka izy handany tenany dia hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka ahy. Ahoana moa zany mandany tena zany? Tena foanana mihitsy zany mahainao anao ray manontolo. Ilay lazaintsika hoe ilay personnaliténao, ilay zavatra tianao ankamaminao, ilay tianao hisehoan'ny tenanao mba hanamarika ny fisianao, iny mihitsy no foanana. Raha misy tahanaraka ao Kristy, aoka izy handany tenany. Ilay fihetsepo te hanomevana ny tena manokana iny mihitsy no lavina. Tena tsy moramora zany raha lasaina bavy malala. Ary amin'izao andro iainantsika izao mihitsy no tena miseho ito zavatra io. Mba ahafahana manamarika ny fisian'ny tena dia manao zavatra manokana mba hisehoana fa misy ary manana n'izany avokoa isika rehetra, ny olombelona rehetra. Kanefa matetika dia izao io toe-javatra tiantsika hanamarika ny fisiantsika io matetika tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Io mihitsy ilay tian'Andriamanitra. Raha misy tahanaraka aoka izy handany tenany ka hitondra ny azo fijaliany dia hanaraka. Izay no tena atao mpianatra tokoa, mpianatra Kristy tokoa, tena mpianatra Jesosy marina. Raha lasiana bavy malala, tena zioga mavesatra, hazo fijaliana ane zany hoe mahafoy ny sitrapon'ny tena izany. Maro amintsika mitratrana izy io ka miferotraina mihitsy, mijaly rehefa tsy tanteraka ny sitrapontsika eo amin'ny fomba fiaina, eo amin'ny fomba fihinana, eo amin'ny fomba fitafy, amin'ny fomba mampanao, dia tena ohatrany hoe tena itsika mihitsy no farafidiny indrindra eto ambonin'ny tany rehefa tsy tanteraka ilay sitrapo izay tiantsika atao. Kanefa dia tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'i Kristy, tsy mety amin'ny maha-kristianina antsika. Raha misy te hanaraka an'i Kristy dia aoka izy handany tenantsika. Ny fanontaniana tokony hapetraka zany dia izao: inona ny fomba fiainako izay ankamamiko tsy foiko kanefa dia tsy eken'i Kristy? Afoiko zany ary azo lazaina fa mafy azo fijaliana izany toe-javatra izany. Mandany tena dia avy eo mitondra ny hazo fijalian'i Kristy. Izao anefa ary mpiaino malala, ry namana malala, manaraka izao fandarana izao. Tsy mamela antsika irery Kristy na mamela antsika hiaritra fijaliana amin'ny fanarana azy. Zao no ambaran'ny soratra masina amin'ny Matthieu 4:20, andininy 7:20. Matthieu 4:20, andininy 7:20 sy ny 8:20. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Lazaiko aminareo marina tokoa, misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany ny zanak'olona avy amin'ny fanjakana. Mampanantena Kristy, mampanantena Kristy fa izao na dia niaritra zavatra mafy aza isika teo mifanarana azy, na dia nanapaharetana nandritra ny fotoana ela azy nitondra fahoriana na fohy havana, vady, zanaka, fanana noho ny amin'ny Kristy. Dia izao misy valisoa izay omeny Kristy an'ireo mpanaradia azy ireo, an'ireo mpanaraka, ireo tena kristianina marina nizotra tamin'ny lalana sy nitoro lalana taritalana izay nomeny Kristy. Dia hoy izy hoe ho avy ny andro, ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia hamaly ny olona rehetra araka ny nataony. Na toky ianao nanana faharetana tamin'ny fanarahana ny Kristy, fitondrana ny azo fijaliana, ho valiany Kristy fiainana mandrakizay ny fahafoizan-tenanao. Nandritra ny 70 taona, 80 taona izay niainanao teto ambonin'ny tany dia niainanao tamin'ny faharetana, tamin'ny fanarahana ny sitrapon'i Kristy, ho valiany fiainana mandrakizay feno fahasambarana
ny fanoloran-tenana ho azy. Mpianatra mahatoky an' Jesosy. Andova fiainana sambatra, andova fiainana mandrakizay. Hoenao zany, ho izaho zany, ho ny ankonantsika rehetra, ny fianakaviantsika rehetra. Mpianatra mahatoky an' Jesosy Kristy. Miaraka hivavaka isika. Tombo tsara indrindra ny an-danitro, misaotra anao izay noho ny fitiavana be dia be atolotra ao anay. Ekena fa mandalo fisedrana fitsapana izay eo amin'ny fanarahana ny sitraponao amin'ny maha-kristianina anay. Tsy moramora izany satria tezitra ny devoly fahavalo kanefa mahatoky izay. Fa ianao hitahiry ny finoanay ho matanjaka hatramin'ny farany. Ny masonay tompo dia hifantoka amin'izay zavatra nampianarinao. Ny fomba fiainanay dia hifantoka amin'izay fomba fiaina tianao iainanay, ary ny finoanay dia ho tazomina hatramin'ny farany. Na dia mafiaza matetika ny zavatra iainanay, ataovy mandresy izay Jesosy eo, satria ianao dia mpandresy. Nandresy hatramin'ny voalohany ary ho mpandresy hatramin'ny farany. Io ny tsirairay avy manaraka izao fandarana mahafinaritra izao, amasino ho anao mandrakariva ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.